miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny azana-bolana matanjaka na antonony varatra azy amin'ny ankapobeny ka misy ny orana araka izany ho an'ny ilany atsinanany nosy misy ihany koa ny herikandro ho an'ny ilany atsinanany avoatany mbola mitoy izay hatramin'ny rapitso any ho any fa amin'ny fisasany herinandro kosa indray dia tombanana miverina maina tanteraka indray aloha ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny farany herinandro no andrasana ny mety isina orana tandrifindraona ho an'ny avoatany sy ny tapany voany andrefan'ny Madagasikara iny no ny fandalovana rindraona ao atsimo Madagasikara indray no mety ampisan'izay fikorontanana izay ny maripanatsika mbola somary mangatsika aloha ny andro ho an'ny rapitso ho an'ny voatany sy ny any amin'ny faritra atsinanany nosy fa miverina miakatra kosa izany raha ny vinavinatrano manomboka ny alarobia any dia fa mety ahitana an'izay fiakarana maripana izay ny mahakasikasika an'iny fa ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsinanany nosy manomboka any amin'ny faritra zavay izany ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana mety mbola ahitana herikandro hatrany ho an'ny faritra loatra mangory sy ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray mandraona vao maraina ny andro ny faritry melaka sy ny atany faritry menabe ary ny ilany andrefany faritry bongolava ny ambony moa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mbola andrasana hatrany izay orana malefaka miatoato izay ho an'ny faritra atsinanany nosy ray manontolo ary mety mbola ahitana herikandro ihany koa ho an'ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny faritry melaka sy bongolava ary ny any amin'ny faritry menabe kosa dia mandraona mety hisy tanifindraona ho an'ny rapitso tolakandro ny ambony moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana andrasana ho an'izay andro ny rapitso izay hatrany ny talata dia tombanana efa manomboka miverina miamaina ny andro amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosina izany mety hisy hatrany ny raona ho an'ny faritra vamba tsoatsy ny faritra atsinanana ary ny faritry vatovavy sy fidivinany mandraona ihany koa ny tapakandro ariva ho an'ny faritry melaky ny faritry menabe ny any amin'ny faritry bongolava ny ilany andrefana amin'ny faritry vakinakaratra izay mety ahitana tandrifiraona vitsy indraindray ny ambony moa dia anjakany masoandro tanteraka raha ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny talata izay manomboka miakatra ny maripana araka nefa noresahana teo dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana mety misy mahatratra hatrany amin'ny 3 degré celsius moa ny maripana andrasana amin'izay andro ny talata izay raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia miverina ny zavona ho an'ny avoatany indrindra ny atitany Madagasikara manontolo mety ahitana an'izay ny faritry Sofia mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy aoriny zavona moa dia miverina maina ny andro na mipalika tanteraka ny masoandro toy ny any amin'ny faritra sisa raha ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety midina hatrany amin'ny 3 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany raha toka miakatra hatrany kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hatrany izany satria dia manodidina ny 18 degré celsius ny ambony indrindra raha manodidina ny avoatany izay ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia 19 ka hatramin'ny 3 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia mbola saika mahery ny 13 degré celsius avokoa ny maripana vaovinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ny ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko